vaovao hafa kosa indray ny sokatra androandry teny amin'ny trano fandraisam-bahiny teny amin'ny Colbert Antaninarenina teny amin'ny Carleton zavandindrindra ny etsika goavana izay tanterahany AIST makasika indrindra ny eo anivon'ny Trésor ny AISTI na ny Association Internationale des Services de Trésor ny fahatelo ambin'ny folo ny volana ho avy zao moa vao efarana izany fivoriana goavana izany ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no isan'ny nanokatra izany. Ny bonne gouvernance na ny fanjakana tsara tanana no andrekinan'ny fanjaka-tandalana raha ny voalazan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritry ny lanonam-panikafana ny colloque annuel de l'Association internationale des services du Trésor nani AIST. La bonne gouvernance est le socle de l'état de droit. Nanazava ny tanjony atrikasa iraisam-pirenena toy izao ny ministry ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola. Fotoatin'le atelier zany dia fantatsika fa araka ny resahana teo zany raha mafisin'ny Andriamatoa Hajaina filohan'ny Republika fa ny terim-bolam-panjakana zany no miandry ny kitapo-bolam-panjakana ary izy no mitondra ny souveraineté financière na firenena anankiray zany. Dia ny atelier androany misy association ana service trésor telopolo eo ary ahitatsika mpandray anjara 20% androany mijery ny fomba hanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny ary mijery koa ny fomba izarana traikefa eo ireo firenena membre n'ilay association internationale ny service trésor. Ny tale général ny terim-bolam-panjakana moa no filoha mitarika ny AIST amin'izao fotoana izao. Anisan'ny lohahevitra ity fivoriana iraisam-pirenena ity ny andraikitra ireo sampandrarana ny terim-bolam-panjakana mba ho tsara tantana kokoa ny volam-panjakana. Ity tema ity raha dia ataoko hoe tena mifanentana tanteraka amin'ny toerana izay nanatanterahana an'izao koloko ity amin'ny koloko izao satria tsika eto Madagasikara araka nefa voalaza teo ary irahan'ireo mpizaik'ireo mahafantatra dia anisan'ireo terim-bolam-panjakana maneran-tany izay tena nanao fanavozana feno fahavononana sy fahasahiana zany satria teo amin'ny hoe fomba mampanao nandritry ny taona maro mampolo taona maro nohony izahantsika natomboka navozana sy natsaraina mba izy vokany bebe kokoa zany ny fampiasana n'ireny volam-bahoaka ireny ho an'ny toe-karena sy ho an'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Betsaka nefa vita ary ataoko tsy iverenantsika fa efa fantatrareo daholo fa nefany mbola lavitra ihany koa ny dia mbola betsaka ny zavatra tokony havozana dia izay moa no mahatsara ny fionana toy itony satria samy manao fanavozana fanatsarana avokoa ny terim-bolam-panjakana maneran-tany ary amin'ity association ty moa dia tsara ihany mariana fa tsy resaka afrikanina fotsiny izy ty na européana sy afrikanina fotsiny fa ny continenta efatra zao dia mpikambana atao anatiny ty fikambana ity fa na continenta izy na continenta izy dia manao fanavozana avokoa amin'izao fotoana zao ny ahavony sy ny alaliny zany fanavozana zany tsy mampitomby an'ireo firenena rehetrarehetra reo ary indrindrindra koa ny fotoana nanaovany azy misy nefa nanomboka efa ela misy ny voa manomboka misy ny mpanao fanavozana tsikelikely andalana misy ny tena nanao fanavozana ifotony dia traikefa nireny firenena rehetra reny no atambatra ary fanakalozana ao anatin'ny fionambe toy itony. Délégué raika amin'ny 10 avy amin'ny firenena 12 ary fikambanana iraisam-pirenena 4 no andinika manokana mikasika ny fitantanam-bolam-panjakana na ny gouvernance en matière de finances publiques sy ny resaka normalisation comptable hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana novambra ho avy zao.